La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Noltranao ny fampalalam-baovao. Sivy sy roanjato no voamahana avy amin'ny mitondra ny tsimikaretina coronavirus raha ny antotanisy avy amin'ny CCO Ivato androany. Miampy sivy amin'ny valopolo amin'ny zato kosa ireo sitrana soamantsara ary mihena telo ireo forme grave. Tsy mila miandry ny fotoam-pivoriana fa afaka miasa avy hatrany ilay vao mihera manokana isana ny fampiaingana eny anivon'ny anteny miram-pirenena raha nambarany pahilalàna iray izay nanaovana fanadihadiana. Enina ariary isa-taona ny ofan'ny fosse provisoire eny Anjanahary raha nitapaka teo anivon'ny filan-kevitry ny tanàna. Ny alatsinainy teo hoekatra amin'ity androany ity misa efatra ny fangatahana fandevenana izay voarain'ny BMH malalaka ny toerana eny Anjanahary raha ny fanazavana trany. Teratany malagasy miisa 2.30 no saran'ny mpitandro ny filaminana miaro ny sistany tany Mayotte ny fiafaran'ny volana Jona teo. Olona izay saika iondrana antsokosoko niainga tao ambanja. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nodimandry omaly ny Prime-ministra ivoiriana Amadou Coulibaly. Nandritry ny fanatotsana ny filan-kevitry minisitra no tsy natsiaro tena tampoka izy ary izao ndosany fahafatesana izao. Ny adidininao arahanao afaka fotoana foy. Finaritra toko lasy toko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Ecoles TV ka minasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao sivy sy roanjato ny voamahana avy amin'ny mitondra ny tsimikaretina Covid-19 raha ny antotanisy avy amin'ny CCO Ivato amin'ity androany ity. Miampy sivy amin'ny valopolo amin'ny zato kosa ny sitrana soamantsara, ny ena telo ireo forme grave. Yves Richard. Ny ampy sivy sy roanjato indray ny voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus raha ny fivoarany antotanisy avy amin'ny centre de commandement opérationnel Ivato avy eto Antananarivo avokoa ny tranga vaovao araka ny valan'ny fitiliana avy amin'ireo laboratoire misy 3. L'Institut Pasteur de Madagascar dia nanao fitiliana 13 eto Antananarivo ary 720 tany Toamasina. Tany Toamasina dia tsy nahitana tranga vaovao na iray ara tamin'ireo 720 fitiliana. Ny teto Antananarivo kosa dia nahitana tranga vaovao raiky amin'ny zato ary avy eto Antananarivo daholo izy ireo. Ny laboratoire ny hôpital Joseph Ravangendrena Valina kosa dia nanao fitiliana 100 ka nahita tranga vaovao 520 dia avy eto Antananarivo avokoa izy ireo. Ary ny laboratoire la deuxième dia nanao fitiliana 530 sy roanjato ka 320 ny tranga vaovao voatiliny zareo tamin'izany dia avy eto Antananarivo avokoa izy 320 ireo. Rehefa natambatra moa izany dia izay nanome ny sivy sy roanjato izay tranga vaovao avy eto Antananarivo avokoa. Raha ny tombo sivy amin'ny valopolo amin'ny zato ireo sitrany, ny ena telo ireo marary mafy na anatin'ny forme grave. Raha ny fivoarany antotanisy akabeny mahakasiky ny Covid-19 hatramin'ny 20 martsa ny idirany valana retina teto amintsika. 8 sy 900 sy 4 alina ny fitiliana vita ka 2 sy 703 ny tranga voamarina hatramin'ny androany. Raha efa sitrana ny 50 sy 700 mbola manaraka fitsaboana ny 7 sy 700 ary 330 ireo fandosany fahafatesana hatreto. Nanomboka tamin'ity androany ity ny fizarana tambavy CVO izay nokarakarain'ny centre régional de commandement opérationnel. Nanomboana izany tao amin'ny boriboritany voalohany sy fadimy izay isan'ny faritra ahitana olona voan'ny coronavirus maro eto Antananarivo. Iona Saina. Ny fizarany tambavy Covid Organics ho an'ireo boriboritany roa izay ahitana ny tahambony amin'ny olona voan'ny valanaretina coronavirus no nanomboan'ny CRCO na ny centre régional de commandement opérationnel Analamanga ny asany androany. Ka isan'ny nanatanterahana izany ny teto amin'ny kianja filalaovam-baolina eto amin'ny ANS Ampiflo. Nomena ora isaky ny loatrano ahafahan'izy ireo maka ny anjara CVO isoroana ny fitangoronana.
isan'ny nanatrika izany ny soliteny avy amin'ny governemanta. Manomboka androany zany ny fizarana faobe an'ireo CVO hoenty misoroka ihany koa sy hoenty mitsabo araka ny hitantsika teo dia nisy fandaminana mialoha izay napetraka nanomboka tamin'ny talata lasa teo sy andro sy omaly dia nozaraina ticket zany hoe nozaraina laharana zany ireo olona izay nanontaniana ka maniry handray an'izay CVO izay sy anao an'izay ataontsika hoe traitement préventif fisorohana zany amin'ny CVO izay dia rehefa nozaraina laharana izy ireo dia nanontaniana zany izy rehefa manaiky andray azy dia nomena ora izay no mahatonga ny hoe hitantsika teo fa tsy misy fivangongona olona izay zany tsy maintsy nialana le hoe mampivangongola na mampivory olona betsaka zany. Nandiso ny vaovao mandeha amin'ny tambazotra tserasera sy ny filazana ireo filoha teo aloha ny amin'ny hoe nisy nanodina ny fanampiana voaray ny fitondram-panjakana vokatra izao valana retina izao ihany koa ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina. Zao lay tatitra tena nisy teo anivon'ny banky iraisam-pirenena zay aloha ny voalohany indrindra fa lay tatitra kosa dia tsara ihany ny ijerentsika azy amin'ny fotsy miangatra fa mazava be ny daty izay nanaovana ny fanadihadiana nataon'ny banky iraisam-pirenena dia teo anelanelany 7,700 ka hatramin'ny 10,400 izany hoe voalohany tsy tao anatiny izao fitondram-panjakana ankehitriny izao tsy tao anatiny fitondram-panjakana teteza mita ihany koa ny fitondram-panjakana malagasy dia vonina tanteraka ifammetanana amin'ny banky iraisam-pirenena hanao izay ampodinana izany vola be izany. Iverina ny vatsi-tsinjo anampiana ireo fianakaviana marefo vokatra izao fiboana izao raha nambara ny mpitondra teny ny governemanta hatrany saingy iova endrika ny fomba fanatanterahana azy isoroana ny fitangorongoronana sy ny fivorian'olona maro. Ankoatra izay, isy ihany koa ny fanondrana ranom-panafody amin'ireo toerana be olona ary anomboana izany ao amin'ny boriboritany fahadimy sy ny boriboritany voalohany. Hita hatramin'ny boriboritany rehetra sy ireo komina manodidina ny fizarana ny tambavy Covid organique raha ny fanazavana hatrany ary isaky ny sekteur eo anivon'ny fokontany no anatanterahana izany ary isy hatrany ora omenany isa-tokantrano isoroana ny fitangoronana. Ho ampitomboana ny toerana fandraisana ireo marary eto andrenivohitra manoloana ny fiparitany valina retina coronavirus izay no isan'ny tapaka nandritra ny filan-kevitra minisitra omaly fanadina. Manoloana ny fiparitany valana retina sy noho ny fitombony tahan'ny olona mitondra ny tsimok'aretina coronavirus tapaka nandritra ny filan-kevitra ny minisitra omaly fa ho ampitomboana ny toeram-pandraisana ireo marary ahitana ny soritra retina eto andrenivohitra. Manomboka ny zoma ho avy izao marary maherin'ny 200 no raisina an-tanana ao amin'ny centre de traitement Covid-19 etsy amin'ny CCO Ivato. Mpitsabo miisa 520 hatramin'ny 520 kosa no hita amin'ireo toeram-pandraisana marary vaovao ireo. CCO zany dia efa namboarina efa nanomboka tamin'ny fiandohany ity herinandro ity mba ho afaka handray marary symptomatika izany hoe lefa misy soritra retina fa tsy mbola tonga any amina forme grave izany hoe efa fantatra hoe mitondra ny tsimok'aretina Covid izy zany fa mbola tsy forme grave dia eny amin'ny CCO zany nandraisana azy. En village voaray ihany koa dia misy ampahany zany eritreretina hoe misy bloc ray na roa zany andalam-pandaminana an'izay tsika amin'izao fotoana izao eritreretina hoe andraisana an'ireo marary efa misy forme grave zany hoe nosiala sy ampahany ao amin'ny village voara zany handray an'ireo forme grave. Nanamafy ny minisitry ny serasera fa efa misy ny fanomanana ny etsy amin'ny lycée teknika Alarobia ankehitriny andraisana ireo marary ahitana ny soritra retina coronavirus. Ankoatr'izay, tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ihany koa fa isy ny lamina manokana andraisana ireo marary eny anivony ireo CSB miaraka amin'ny fanomezana azy ireo ny fanafody sy ny CVO isoroana ny forme grave. Tsy mila miandro fitaom-pivoriana fa afaka miasa avy hatrany ilay voamiera manokana isana ny fampiangana eny anivony anteny miram-pirenena raha nambara ny pahalalana iray izay nanaovana fanadihadiana tsy prince setiny Henri Florio. Taoriny natafatsangana ilay voamiera manokana isana ny fiampangana malola ny fitsarana avo eny anivony anteny miram-pirenena nandritra ny fivoriana ara-potoana farany teo. Afaka miasa avy hatrany ary tokony efa handray ny asa nyity voamiera manokana ity raha ny fanehoan-kevitry ny pahalalana nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. Antota taratasy iankina ny fiainam-pirenena amin'ny fanenjena ny kolokolo no mandalo eo anivon'izy ireo hodinihana ka ilana fotoana lavalava ny fanaovana izany. Na tsy misy aza ny fivoriana afaka miasa sy mandinika sady ireo antota taratasy misy 320 nalefa ny fitsarana tampony any aminy ity komisiona ity. Ity voamiera manokana ity izay tsy mitovy fomba fiasa amin'ireo komisiona mijoro
eny anivony ny teny miram-pirenena fa manana ny sata manokana sy ny fomba fiasany. Tsy miandry ny fivorian'ny antemiram-pirenena manaraka ihany koa ny fanadihadiana ataon'io komisiona io fa tonga dia miasa ireo mpikambana anatin'ny komisiona rery satria ny fandinihana tota-taratasy-pitsarana fanenjehana tompona ndraiky mpanjakana ambony minisitra teo aloha na olona mety ho voakasika ao anatin'ny reny tota-taratasy reny dia zavatra sarotra ary saripady mila fandinihana lalina le izy fa tonga dia miasa avy hatrany ny ilay komisiona najoro ary mandritra ny fitaom-pivoriana manaraka raha ohatra ka tena miasa izy ireo ka tratran'izy ireo dia efa fandaniana manoloana ny fivoriam-be ny fanekena na tsy fanekena ny fanenjehana ny olo-mpanjakana anankiray ary azo lazaina ihany koa fa ny hoe tsy voatery izy 13 miaraka ny tonga dia miaraka dinihana na lanina amin'izay fotoan'izay fa mety misy 3 na 4 na 7 no vita sy vonona dia ireny aloha ny dinihana sy lanina. Raha iverenana ny fomba fiasan'ity voamera manokana ity aorian'ny fandinian'izy ireo antotan-taratasy avy ao anivon'ny fitsarana tampony miroso amin'ny fangatahana fankatoavana eo anatrehan'ny fivoriam-be atrehan'ny solombavam-bahoaka ny raharaha. Aorian'izany miroso amin'ny fankatoavana ireo solombavam-bahoaka ka raha manaiky ny roam-pahatelo ny solombavam-bahoaka manoloana ny raharaha iray vao afaka manohy ny toy ny fanadihadiana sy ny fitsarana ny eo anivony haute cour de justice. Na efa miroso amin'ny fandiniana ireo antotan-taratasy ara ny voamera manokana miankina amin'ny solombavam-bahoaka ihany ankilany ny toy ny fanadihadiana. Enina alina ariarisa taona no ofan'ny fosse provisoire eny Anjanahary araka ny tapaka teo anivon'ny filakevitry ny tanàna ny alatsinainy teo ka hatramin'ity androany ity misy 4 ny fangatahana fandevenana izay voaren'ny BMH ny alarana efson. Enina alina isa taona ny ofan'ny fosse provisoire eny amin'ny fasana Anjanahary. Lela vola izay tapaka nandritra ny filan-kevitry ny tanàna araka ny fanazavany tompon'andraikitra iray eo anivon'ny BMH na ny bureau municipal d'hygiène eo Isotry. Tao aorian'ny filan-kevitry ny minisitra izay nandraisana fepetra fa tsy afaka mivoaka ny faritra Analamanga avokoa ireo razana noho ny amehana ara-pahasalamana izao. Nanomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny androany, miisa 4 ireo fangatahana fosse provisoire eny Anjanahary voaren'ny BMH. Fosse provisoire zany dikany hoe provisoire dia rehefa mahitany afaka rona 3 taona eo dia alainy avany mody any tandrazana le razana. Vola aloisa taona zany dia efa misy ny percepteur mandray an'izany teo anivon'ny BMH dia azon'le olona quittance ara-dalàna. Raha ny fanazavany hatrany, maro ireo olona milevina eny amin'ny fasana Anjanahary. Ao ireo olona izay namelana toerana na ny atao hoe concession ka efa manana taratasy hatramin'izay. Milevina eny ihany koa ireo olona tsy misy havana ka raisin'ny BMH an-tanana ny fikarakarana azy ary alevina ao amin'ny fosse commune. Amin'izao amehana ara-pahasalamana izao, efa misy toerana voatokana andraisana ireo olona maty ny Covid-19 ihany koa. Ny toerana aloha amin'izao fotoana izao dia mbola mandray foana izay mandray fangatahana izay ary nahazo fahafa-po daholo izay nanao fangatahana hatreto. Fa efa misy ihany kosa ny fifandraisana sy ny fifampirarahana amin'ny tompon'andraikitra mpanjakana izay mbola ao anatin'ny fandaminana sy ny fivoriana moa izay amin'izao fotoana izao hoe raha sanatria ka hoe tsy maharaka ny ao Anjanahary dia aiza indray ny toerana misy an'izay toerana andevenana izay fa ao anatin'ny ridran-damina manokana izay amin'izao fotoana izao. Azo alevina amin'ny fasandrasana raha ny fanazavany hatrany nofo mangatsiakan'ireo olona maty ny coronavirus. Efa misy ny fepetra manokana fikarakarana ny razana izay tsy maintsy hajaina manoloana io. Paikady napetraky ny fitondram-panjakana manoloana ny ady atao amin'ny valanaretina coronavirus ny fametrahana ny centre de commandement opérationnel Covid-19. Mifampiankina ary miara-miasa akaiky ny CCO Covid-19 national sy ireo isam-paritra Abraham Randriamanana. Toerana manana ny andraikiny lehibe amin'ny ady atao amin'ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara, ny centre de commandement opérationnel Covid-19 mizara roa amin'ny ankapobeny ny rafitra hita ao anatin'ny fitoeram-pibaikona Covid-19. Isan'izany ny rafitra mpamolavolan'ny paikady, eo ihany koa ny rafitra mpanatanteraka. Faritra maro eto Madagasikara ankehitriny no ahitana ireo centre de commandement opérationnel Covid-19 ireo. Natsangana ireo atao hoe centre de commandement au niveau de région.
ny asany eto amin'ny national zany a manao ny coordination na manao ny fandrindrana tsy maintsy misy fandrindrana ataony amin'le faritra alohan'ny anaovana zavatra anankiray na indrindra fa raha mikasika an'le faritra le izy lasa bras opérationnel nyty national ty zany a ny région ary malakilaky ny fomba fiasa. Ankoatr'izay anisan'ny manampy amin'ny fanaraha-maso sy ny lafin'ny fampitaovana ireo CCO régionaly ny CCO nationaly manoloana amin'ny fiparitahan' ity valanaretina ity. Raha misy filana tadiaviny zareo dia tsy maintsy mangataka ty amin'ny CCO izy hoe misy zavatra ataony ohatran'izao a dia mitady zavatra ohatran'izao zahay dia anjaranay ny manome azy. Raha ohatra ka andeha anao an'ireny hoe vatitsinjo hoe anao tsy fantatro le zavatra ometsika any fotony reny a dia manontany aty amin'ny CCO zareo hoe anao asa ohatr'izao zahay a misy an'ireo zavatra reto mba ilain'le vahoaka ve ny atao aminareo dia anjarany ato amin'ny CCO a no manome an'izay rehetra misy azy. Azo ny olona tao ihany a ny miantso mivantana ny any amin'ny région rehefa ilainy zay. Raha tsy manana an'izay moa le olona fa hoe aty ny manavanana azy a dia miantso aty izy a dia anjaranay a no manao ny fandrindrana amin'ny ankapobeny. Raha tsy aivina ny volana martsa lasa teo no notokanan'ny filoham-pirenena tamin'ny fomba ofisialy ny fitoeram-pibaikona Covid-19 nasionaly. Manohy ny fanarahamaso sy ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny ministera ny varotra sy ny industrie ankehitriny. Ankoatran'ireo paikady efa napetraka commissaire sy contrôleur de commerce Ronjato Mahery no napetraka misahana fidinana eny fotony eny. Falampanazavana. Manana zany izay eto ministera amin'izao fotoana izao ka mampinina ngezabe zany hoe aiza no mipetraka ny commissaire de commerce iray na ny contrôleur de commerce anankiray. Zay le stratégie de proximité napetrakintsika zany amin'izao fotoana fioboana zao ahafahana manohy ny asa nefa ahafahana ihany koa mametra ny fivezivezena mba tsy hitangorona be na tsy afaka koa anao an'izay hoe fidinana maro be eny amin'ny tsena zay dia mandaitra tokoa zay amin'izao fotoana zao satria tsapa aritantsika eny amin'ny tsena fa ny vokatra dia tsy misy ny fahatapahana eny amin'ny tsena ny tena zavatra mitranga dia betsaka izy ireny ary misy fidinana ary ny vidin'ny entana sasany raha hitanay sy tsapanay zany eny amin'ny tsena amin'izao fotoana zao ka tsy misy averina foana zany hoe tsika tsy mila miferinayna hoe anangona vokatra be be na hividy mieloha fa najana le fepetra ivoahana foana ngamba ny tsara verimberina hoe isaky ny amlohany amin'ny 12 dia izahana ihany koa tsy vezivezena be loatra zany eny amin'ny tsena. Tonga tao fotoana ny dokavarotra isika orinan'izay ataontsika mahakasika ny fiondranana antsokosoko tany Mayotte. Eo ihany koa ny tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana any Ambatondrazaka rehefa avy eo ary. Recharge ndraiky koa zao ny vaovao tsy mila mividy karta dia veo ikikiky ny code recharge vahaolana mampitsiky code recharge ahoana azavao tsy mila kikisana tsony ny crédinao ny code recharge ndray zao ny nouveauté amin'ny fotoana rehetra dia afaka ampiasainy se crédit manomboka amin'ny arivoariary ka hatramin'ny 10 alina dia mety foana ralina mahazo SMS amin'izay anao avy eo ahitanao ireo code recharge ireo azo tehirizina ny code recharge azonao zaraina partageable tsy mora very tsy mampiasa taratasy manatona mpanjara dito atsika malagasy. Votre bébé commence à marcher. Vous avez choisi les chaussures les plus confortables. Vous avez prêté attention aux petits détails.
Eh bien, avez-vous choisi la bonne couche pour que votre bébé puisse faire ses premiers pas correctement? Grâce à ses caractéristiques extra flexibles sur 3 dimensions, Molfix conserve sa forme, absorbe le liquide et offre une totale liberté de mouvement au bébé. Nos recherches ont prouvé que les bébés font correctement leurs premiers pas avec Molfix, que nous recommandons à toutes les mamans. Fais correctement tes premiers pas avec Molfix, petit explorateur. Nous sommes avec toi. Bic 200 éthyl. Bic Confort 2. Bic 300 éthyl. Bic Flex 3. Bic Flex 4. Pour plus de confort, adoptez la mousse et le gel à raser Bic. Vereto amin'ny fampalalam-baovao isika. Volona mitetina enina amby roapolo sy valonjato tapitrisa dolara no atokana anatanterahana ny plan multisectoriel d'urgence Madagasikara hitondrana vahaolana eo amin'ny lafin'ny fahasalamana sosialy fampianarana ary toe-karena amin'ny ankabeny eto Madagasikara ao anatin'izao famihana ara-pahasalamana izao miantanandriana. Enina amby roapolo sy valonjato faingoatra sy tapitrisa dolara na mahery ny 703 miliara ariary. Io no lela vola ilaina natanterahana ny plan multisectoriel d'urgence paikady napetraky ny fitondram-panjakana hanoana ny sehatra ara-pahasalamana sosialy fampianarana ary toe-karena amin'izao krizy ara-pahasalamana lalovan'ny firenena izao. Raha nitatitra nivoaka ny fiatombony volana jolay ity amin'ny alalan'ny fitondram-panjakana avy amin'ny RPI izay ressources propres internes de l'État sy avy amin'ny Banque Fiben'ny Madagasikara ny 3,770 tapitrisa dolara na mahery ny 710 miliara ariary no nahazoana io vola izay ampiasaina ao anatin'ny plan multisectoriel d'urgence Madagasikara io. Mahery ny 720 sy 700 miliara ariary amin'io kosa avy amin'ny mpamatsy vola PTF na ireo partenaires techniques et financiers ary tsy mbola misy na mbola tediavina kosa ny 520 tapitrisa dolara na mahery ny 2,7 miliara ariary amin'ny vola ilain'io. Isan'ny teboka mazava ampiasaina io vola io ny hanamafisana ny ady manoloana ny Covid-19, ny fanamafisana ny fepetra momba ny fiahina ara-tsosialy ary ny hanoanana ny sehatra tsy miankina. Raha ny fanazavana ao anatin'ny 10 volana no anatontosana ny plan multisectoriel d'urgence Madagasikara. Tafiditra amin'ny asa ataony ananganana laboratoire hospitalier 17, laboratoire régionaux 12 miaraka amin'ny fampitaovana azy ireo, laboratoire mobile 10 ankoatr'izay miisa iray hetsy ny fitiliana ho tontosena, izy ny fampiofanana agent communautaire mehery ny 704 alina. Amafisina ihany koa ny fizarana vaditsinjo sy fanohanana ara-tsosialy hafa izay vinavinaina ho sitrahan'ny mponina misy 10 mihetsy, ny tosika fameno ho sitrahan'ny mponina 10 mihetsy ihany koa ary ny tsena mora izay ho hitarina sy ho tohizana hatrany. Anatin'ny fanamafisana ny ady manoloana ny Covid-19 hatrany, izy ny tetika sy moa CTP ho sitrahan'ny mponina mahery ny 504 alina, tetika sy izay iompana amin'ny asa toa ny fanadiovana vaobe. Ao anatin'ity paikady ity ihany koa ny hanomezana vahana ny vokatra samihafa mba hanohanana ny mpamboly sy ny mpiompy taky ny fanomezana lalam-barotra azy ireo, isan'ny lamina petraka amin'izany. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana, ka ia mahery ny 3 tapitrisa no zaraina ho an'ny mpianatra ary izy ny famolavolana karazana torolalana ho an'ny kilasy rehetra. Ho zaraina kit médico tsirairay avy ihany koa ireo sekolim-panjakana miisa mahery ny 8 alina ho hita ao anatin'izany ohatra ny gant, thermomètre izay ho an'ny sekoly ary arotava mahery ny 3 hetsy sy 6 tapitrisa ho an'ny mpampianatra sy mpianatra, izany hoe vinavinaina azo arotava roa avy isan'olona eo ny manerana ny Cisco.
Hozaraina CVO ihany koa ireo mpianatra miherinenetsy hanala fanadinam-panjakana izay mianatra amin'ny sekolim-panjakana sy tsy miankina rehetra amin'ireo faritra tsy manatontosa fihiboana. Nojerena anatin'ny plan ity ihany koa ny mikasika ny olona tsy manan-kelofana eto Antananarivo, Antsirabe faharoa, Ankazobe ary Tsiomanidy. Eo ohatra ny fanavaozana na fanamboarana trano misy 700 ho fijerena ny lafiny sosialy sy toe-karena ho an'ireo fianakaviana tsy manan-kelofana. Efatra tapitrisa ankilany ny CVO préventif ho an'ny fianakaviana ho zaraina amin'ny vahoaka. Ankoatra izay, 500 sy litatra ny gel hydroalcoolique ho zaraina ary 5 tapitrisa ny artavy ho zaraina ihany koa. Mikasika ny fanohanana ny sehatra tsy miankina kosa, izy fampiofanana fanamafisana traikefa ho an'ny mpiasa maherin'ny roetsy ho tontosaina amin'ny alalan'ny FMFP na ny Fonds Malgache de Formation Professionnelle iaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina. Amafisina ny fanohanana ny lafiny ara-pahasalamana, ny service médico interentreprise mba ahafana manohy ny famatsiana ilaina amin'ny fitsaboana ny mpiasa sy ho fampiofanana ny orinasa ahaiary ny mpiasany. Mpandraraha manana orinasa tena madinika ary salatsalany na ny TPE PME miisa 2 alina no hisitraka findramam-bola amin'ny tanjana-bola tena ambany. Etsy ankilany, amafisina ihany koa ny fampandriana fahalemana indrindra amin'ny faritra voakasika. Mitandro ny filaminana 2 no ahetsika amin'izany ary amafisina ny fanaraha-maso eny amin'ny barrage sanitaire miisa 300. Eo ihany koa ny fampandriana fahalemana eny amin'ireo toerana tena mafana. Tahaka ny mahazatra andeha ho arantsika ao anatin'ity sary tsy aiky teniteny tian'ireo zava-minisy androany alakamisy teto Andrenivohitra. Henri Florian. Lafim-baovao hafa kosa indray miakatra avokoa ny vidin'ny ravina fanaovana evoka sy ny voasarimakirana eny an-tsena eny amin'izao fotoana izao. Mihamaro ny mpanjifa raha ny fanazavana azo, miavitsy kosa ny entana. Michela Ranardzo.
Ety miatrika sy misoroka ny fiparian'ny valanaretina Covid-19. Maro amin'ireo tokantrano no mampiasa ireo ravina maro samihafa evoana. Tahaka izany ity renim-pianakaviana iray ity izay nisafidy ny rambiazina. Ampiarahana amin'ny rafikina fotsy tony. Fanaovana evoka tsara. Ampiarahana rafikina fotsy roa. Madama zao efa ferina nanao an'izay. Telo andro nanao dia tsy voablipa dia telo andro dia fitany. Efa mpanao an'izay foana rehefa misy vita sa hoe tamin'ity? Hatramin'izay mihitsy dia ako ny anaty manakoko. Amin'izao maro karazana ireo ravina fanaovana evoka hita eny an-tsena. Mandina ny 500 ariary hatramin'ny 1000 ariary izany ary miankina amin'ny ampiasana azy ny safidianana sy anjifana izany. Tena mandeha zao ilay resaka hoe fanaovana evoka, resaka hoe odi-sepotra sy ny karazana. Ohatra hoe manao evoka resaka tazo anao zao dia ravitsara, dia romba, dia ravim-boasary. Fa raha ohatra indray anao manao zavatra hafa zao ohatra nytony hoe tongotrokona zao ty dia odi-sepotra zao io. Ohatra hoe tsy hita fototra zao ty dia ity zao aminareo vehivavy dia ampangotrahana ty dia anasana loha, fampandriana volo. Ohatra hoe arongana, hoe maka arongana ianao zao dia maka verimanitra ianao dia asina kininina fotsy reo dia manatsitrana sinizity. Tena mandeha zao ny ravitsara dia ny romba dia ny kininina fotsy. Dia tsena le parapatongan'ny amin'ny 12 zany dia manararoatra mividy le olona amin'iny dia mba ohatran'ny mba mandehandeha kely le tena. Fa vao mipaika ny amin'ny 12 zany na hoe malafo anao na tsy malafo dia tsy maintsy ahorony io. Fa ankoatra ny ravin-kazo maro isan-karazany, isan'ny be mpanjifa ihany koa ny sakamalao, ny tongolo gasy ary ny voasary makirana. Ireto farany izay niakabidy indray amin'izao. Ireo voasary makirana lehibe izay jifaina 2000 ariary, ny singany raha toka jifaina 500 ariary ireo voasary majinika. Samy manao izay hitandrify azy ny rehetra amin'ny fampitomboana ny hery fiarovana entina miatrika ny fiparian'ny valanaretina Covid-19. Ankoatra ny fiarovana, zava-dehibe ihany koa ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra. Entitra kosa ny fanaramaso ataon'ireo mpitandro ny filaminana vakina karatra amin'ireo fiara mifamezivezy izay mampiasa ny lalam-pirenena fahafito. Kolo TV Antsirabe. Teboka maromaro no tsy maintsy notapahana teo anivon'ny centre opérationnel la Covid-19 eto amin'ny faritry Vakinankaratra ary nifandraika tamin'ny filan-kevitry ny minisitra ny 15 volana Jolay 2024 lasa teo. Antony noho ny fitombony salanisan'ireo olona mitondra ny valanaretina coronavirus eto amin'ny faritry Vakinankaratra. Araka izany dia namafisina tanteraka ny fanaraha-maso an'ireo fiara mivezivezy mampiasa ny lalam-pirenena fahafito amin'ny alalan'ireo barrage sanitaire izay efa napetraka amin'ireo sistany mampisaraka ny Vakinankaratra amin'ireo faritra hafa. Ho an'ny barrage sanitaire eto Andranomanelatra dia entitra tanteraka ireo mpitandro filaminana amin'ny fampiaran'ireo toromarika amin'izao ady atao amin'ny tsiparian'ny valanaretina coronavirus izao. Asian'ny fanaraha-mason'ny fiara izay mandalo eto amin'ity toerana moa dia entitra ny fisavana eto amin'izao fotoana izao. Ary tsy misy afaka mandingana hoe tsy voasoratra ato amin'ity kahie na kahie zareo sanitaire rehetra miaraka amin'ny kahienay gendarmerie fa voasoratra ao daholo izay mandalo eto. Ity lalam-pirenena fahafito ity no mampifandray ny faritry Vakinankaratra amin'ireo faritra hafa ary anisan'izany ny faritra Analamanga. Nandritra ny 4 andro izay no tsy nahitana fiara taxi borosy mivezivezy intsony avy amin'io faritra io, hoy ny mpitandro filaminana. Na izany aza dia mampitandrina hatrany izy ireo ho an'ireo izay mini tsy manara-dalàna. Zahay mpitandro filaminana indrindra eto amin'ny barazy ny Andranomanelatra, barazy sanitaire Andranomanelatra dia mampahatsiahy indrindra ary milaza amintsika izay mampiasa an'ity lalana RN7 ity ka mandalo eto amin'ity toerana ity. Aoka tsika mba hanara-dalàna indrindra. Misy ihany mantsy ny taxi borosy indraindray alainy any alohany le voyageur dia mpandihany tongotra dia izay zavatra izay zany manomboka izao zahay dia hanara-maso tsara mikasika an'izay zavatra izay. Izay nga mampahafatra anay. Araka izany dia hitohy hatrany ny fanaraha-maso entitra izay ataon'ireo mpitandro filaminana ho an'ireo fiara mivezivezy ato anatin'ny faritry Vakinankaratra ary isy ihany koa ny fisafona izay ataon'izy ireo amin'iny lalam-pirenena fahafito iny.
manomboka miverina tsikelikely ny zotra zone suburbaine ao Toamasina amin'izao fotoana izao nisy mifepetranapetraka manoloana izany nidina ifotony jery izany ireo mpitandro ny filaminana androany fanadina. Miverina amin'ny laon'ny tsikelikely ny fitaterana amin'ny zotra suburbaine Toamasina taorin'ny nampiatoana ity sehatrasa ity volana vitsy lasa izay noho ny fipariahany valanaretina coronavirus. Ny zotra suburbaine izay mampifandray ny reny vohiparitra sy ireo commune manodidina ny Toamasina. Ankoatra ny tsy fanaran-dalàna izay fototra mifehy ny fitaterana sy ny fifamoivoizana, mbola betsaka ihany koa ny endrika tsy fanajana ny fepetra mifandraika amin'ny ady amin'ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus ataon'ireo mpiatsehatra amin'ny fitaterana amin'ny zotra io. Ny fepetranapetraka ny tsy betsaka tsy hoe sarotra be fa entaniny tsika mpitatitra zany mba mametraka ny dispositif de lavage de main ny amin'ny toerana fiangan'ny fiara tsirairay. Manarak'izay ny mpandeha tsirairay rehefa avy nanasa tanana miditra ao anaty fiara tsy maintsy misy ny kasibosy masika ozotsika. Ankoatr'izay manaraka ny gel désinfectant, ny gel hydroalcoolisé ho an'izay olona zany mandray an'ireo fiara ireo. Eny amin'ny fiangan'ny fiara izy misy an'ilay dispositif de lavage de main. Any tenantenandalana izy raha mandray olona dia mba misy gel ampiarina amin'ny ampiasain'izy ireo. Zotra mianavaratra amin'ny alalan'ny lalam-pirenena fadimy mampitohy ny Toamasina sy ny commune Mahavelona Folopointe ary ny zotra mianatsimo amin'ny alalan'ny lalam-pirenena faharoa mampifandray ny Toamasina amin'ny commune ambanivohitra Ampasimadiniky no iantsiaran'ny zotra suburbaine ho an'ny Toamasina io. Kooperativa misa 120 izay ahitana fiara misa 410 no miara-mifaninana ao anatin'ny seham-pitaterana kominaly mianavaratra sy mianatsimo io. Namafisina ny fanaramaso ataon'ireo mpitandro ny filaminana telotonta izay ahitana ny gendarmerie pirenena, ny tafika ary ny polisy pirenena maneran'ireo lalam-pirenena roa ireo. Ny lidra zany tiatsehatra izahay manamarina ny fampiarana ny fepetra rehetra mahakasika zay dia indrindra ny fifamoivoizana zany. Efa nahita moa zany ny tsy fanaran-dalàna maromaro ka tsy lasa zavatsy ny surcharge zany amin'ny tomobile dia taxi bus. Ao ihany koa ny tsy fananana gel amin'ny rokotatitra. Ny androany moa zany taty amin'ny RN 2 koa tsika dia mbola nahita zany teo amin'ireto fiara izay tafajanona reto misy fiara lany assurance, misy fiara en surcharge, misy seza zany nefa tsisy seza ilay olona dia mitsangana zany ao anatiny mijanona eto ilay tomobile. Asaina midina ny mpandeha dia manatona any amin'ny brigade de police de la route ny gendarmerie zany ireo andefasana ny sazy mahazo anazy resaka fourrière sy ny procès verbal zany. Entitra arak'izany ny fanaramaso manoloana ny fampanajana ireo fepetra rehetra napetraka ireo na eo aza ny fiverenana tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro isan'izany eo amin'ny lafin'ny fitaterana. Teratany malagasy misy 2.3 no sarony mpitandro ny filaminana miaro ny sisy tany Mayotte ny fiafaran'ny volana jona teo. Olona izay saika iondrana antsokosoka ny aigna atao ambanja ionina saina. Lehilahy iray komandana sambo kely nikasa iazo anosy Mayotte no voasambotry ny mpitandro ny filaminana mpiaro ny sisy tany antoerana ny talata 3 jona 2020 niaraka tamina teratany malagasy misy araky amby 3 saika iondrana antsokosoka tany Mayotte. Natolotra ny polisy pirenena malagasy ny fahefatry ny volana jolay teo ireo olona ireo ahafahana manokatra fanadihadina. Tamin'izany no nahafantarana fa tao ambanja no niainga ireo mpiondana ireo rehefa avy nanefa ny vola manodidina ny 3 tapitrisa ariary isan'olona. Ny fomba fialan'ny zareo ireo eto Madagasikara moa dia miala avy eo ambanja makeo amina nosy kely izay manakaiky ny ambanja eo Tanety Beandrefana. Eo aloha ireo teratany malagasy ireo no atoby mandra-piandry ny andro tsara iepitany zareo makany nosy Mayotte. Ny tranga toy izao moa dia efa matetika ihany eto amin'ny firenena saingy teratany afrikanina no tena ahondran'izy ireo any amin'ny io tany io. Zany hoe efa misy réseau mihitsy moa izy io avy any amin'ny tany afrikanina any maketo Madagasikara ary mepita eo Mayotte. Tamin'ity indray mitoraka ity vao nisy teratany malagasy toy izao ny tranga na fanadihadina ny nisy teto amin'ny service. Fantatra fa mpivady monina ao ambanja ny tompony ilay sambo kely. Ireto farany no nanangona sy nampiantrano ireo olona izay iondrana any Mayotte
ny alarobia fa 4 ny volana jona tamin'ny 3 ora maraina no niainga ny sambo kely ka tonga somatsara tao amin'ny anosy Antanety be andrefana tokony ho tamin'ny 4 ora tolakandro. Nijanona nandritra ny 4 andro tao amin'ity nosy ity ireo mpiondana ireo ka ny alahady fa 20 jona no nanainga ary tonga tany Mayotte ny 30 jona. Fitadiavana asa any Europe ka ao Mayotte no azahoana ny nationalité, io no nanosika ireo olona iondrana antsokosoko raha ny fanazavana. Ny tena antony nanosika an'ireto teratany malagasy reto iondrana makao amin'ny nosy Mayotte mo dia fitadiavana fiainana tsara kokoa. Rehefa tonga ao Mayotte izy ireo dia efa misy olona mandray. Izany hoe efa olona mpiara-masa amin'ireo mpanamory sambo izay nitatitra azy tonga tao Mayotte. Rehefa tonga ao zareo araka ny filazany dia mikarakara taratasy azahoana ny nationalité frantsay ahafahan'izy ireo avy eo amin'ny taona teoriana miampita makany Europa. Araka izany, tambazotra matanjaka no ao ambadika ity fanondranana olona antsokosoko makany ivelany ity izay tafiditra ao anatin'izany ny teratany malagasy sy vahiny. Mitoy ny fikarohana ireo praitsykombakomba amin'ity komandany sambo ity hoy ny nambarany tompona andraikitra eo anivon'ny Centrale des Enquêtes Spécialisées. Omby miisa 7 no lasan'ny jolahy nandritry ny fanafiana tao amin'ny tanànany Ampamilambo distrikany Ambatondrazaka. Ny sefokotany any an-toerana no ahahiny ireo fokotany ho pretendro amin'ireo olon-dratsy. Abraham Randriamanana. Ny aliny talatalasa teo tokony ho tamin'ny 12 alina nitrangana alatrombo tao amin'ny tanànany Ampamolambo, kaominina Ambohiborimanga, distrikany Ambatondrazaka. Omby miisa 7 no lasan'ireo jiolahy nandritra izany. Tsy niandrela nanara-dia vetrany ireo olon-dratsy ireo fokon'olona niaraka tamin'ireo mpitandron'ny filaminana tany an-toerana. Nangataka fanampiana tao amin'ny sefokotany ireo mpanaradia saingy tsy nisy namaly. Tao aorian'izay, nanapa-kevitra ny hizara ireo fokon'olona ka niapahany nitady ny omby niaraka tamin'ireo mpitandron'ny filaminana ary niapahany kosa nitady ny sefokotany. Io ma samy manana numéron'ny président fokotany. Ka rehefa nantsoina izy, tsy nandray telefôny izy. Sasakadiny teo dia nanapa-kevitra zany zay fokon'olona feto maramila nandeha namoatrano any anazy amin'ny dondona anazy. Kanjy rehefa mivoana izy tao an-drano izy misy olona ka raha tao endry sy endry tao an-tranony tao dia lazay ny iny sy nafany fa lazay ny olona volona avy any amin'ny Ramananga tany. Zay ma zany nanapa-kevitra ny teny hoe inona no mahatonga ny fanahana manoatra zany. Ny fananan'olona very ianao misirika an-dranonao aty. Nanapa-kevitra ny torin'ny sefokotany ireo fokon'olona manoloana ny ahiahin'izy ireo mikasika ny fiaraha-miasan'ity sefokotany ity amin'ireo olon-dratsy. Nanamafy izy ireo fa efa matetika ny fisehon-javatra toy izao any an-toerana. Ke zany natonga ny fokon'olona nanapa-kevitra hoe raha jirena zany izy no manao komberaka nangalatra ny omby. Zay no natonga ny fokon'olona hoe andao anaovana fitoriana président satria tsy ndray mandeha fa nandroa nantelo misy zavatra hafahafa foana amin'ny président. Omaly hariva ny tavaverina tamin'ny tompony ireo omby nisy nangalatra ireo. Nosambory mitandro ny filaminana kosa ilay sefokotany ary mitoy ny famotorana azy ankehitriny. Nanao nitatitra ny asa vitan'ny commandin'ny ZRPS Alpha 1 any amin'ny faritra atsimo. Isan'ny songadana tamin'izany ny fiverenan'ny omby maro tany amin'ny tompon'ny alarana Efson. Resultat aloha zao tao anatin'ny taontsika anatin'ny 2 volana zay satria olona vao avy napetraka zany ireo olona reo tadidinareo le mise en place toko hoe 20 mois zany zay. Atao anatin'izay mois zay zany dia indray mandeha zay nalatsaka omby 100 nifanehatra tamina dahalo 100 laha tany zay dia nahafaty dahalo 3 efa nisy 100 tamin'izay voalohany zay. Dia efa nisy indray mandeha koa zany tanàna anankiray Anjamary tokony ny trano maro teo zay ny encirculé-ny dahalo zany dia tonga ny maramila no nanafitra an'ilay olona tao araky ambin'ny folo ny fokon'olona vovotsy tao nisy dahalo 3 naratra nisy basy récupéré anakiroa tamin'izany. Dia ny farany zany zao ty ao anatin'ny iray volana zay ty 86 na 40 omby ty zany no tratra. Nahitana tranga afaka nankeriny maro ihany koa tany an-toerana. Ohatra zao faraparany teo no ataontsika tamin'ny faraparan'ny taona iny zao no nalainy zareo ankeriny
dia misy mifangalana vola amin'izany fa nisitra tamin'izany fotoana zany ny GDP Salvain dia nisy nidalo maromaro maty tamin'izay ohatra nisy 3 maty tamin'ireo mpaka takaminainareo dia votsasa soma tsara le olona zany. Io olona teneniko anareo tamin'ny tanàna ny trano maro madina trano maro le Anjahamary io zao dia tanàna anankiray misy fokon'olona 120 mihitsy mitazominy zareo zany fa enonay malaky be le izy dia nanao intervention tany zany zay dia afaka zany le olona 120 reo vao tamin'ny herinandro vao tamin'ny faraparany weekend herinandro lafa misy an'izay zavatra zay. Raha toa ka miova isaky ny enim-bolana ireo miaramila any amin'ireo ZRPS na ny zone rurale prioritaire de sécurité, tsy ampy ireo miaramila manatanteraka iraka any amin'ireo faritra indrindra ny any amin'ny faritra Antsimo raha ny tatitra androany. Toerana 4 ao amin'ny faritra Antsimo no sahan'ny ZRPS Alpha 1 Ratsiahivana. Lafo vaovao hafa kosa indray maro mampiasa fimailo eto Madagasikara. Raha ny fanadidina natao teny an-tsena teny ny eny ny fanjifana azy ireny. Tsikaritra ihany koa fa maro no mampiasa azy ireny amin'ny lafin'ny fanadiovana sy ny volo. Yves Richard. Ny ena raha oharina tamin'ny fotoana tsy nisian'ny fiboana ny tsenan'ny fimailo eto Antananarivo sy ny manodidina. Na izany aza, maro ny karazan'olona manjifa azy ary tsy voatery ho ampiasaina amin'ny firaisana ranofo hatrany. Za reo amin'ny vidy ampiasaiko amin'ny volo. Le menaka le izy nosorana amin'ny volo. Tsy misy anjo voafatra hoe isaky ny anna fa reo Matsiaro ihany ao mividy. Ohatra hoe indray mandeha isan-kerinandro. Misy fotoana zany le kapote misy le bakely zany ao an-tanana zao le misy le solasola kely reny. Le menaka amin'ny kapote iny no ampiasaina. Dia mahasolo crème makiraro koa le dala. Le cuir reny zany asiana anazy fa tena tsy miova ny kolena fa tena malama tsara. Na efa maro aza na karazana fimailo miparitaka amin'izao fotoana izao. Saiko ireo fimailo zarain'ny mpisehatra ara-pahasalamana trandry no varotany tsena kely eto amintsika. Le kapoty zany tsika le importation eny misy fa le ohatra zao namidinay dia tony ary tsy dia hoe amidy fa ohatra ny karazana don zany to. Misy le S reny zany taloha le S reny tena misy. Le kapoty koa zany mbola tsy dia misy mivoaka amin'izao tena marina fa le kapoty le any reny dia amidy roanjato zany ian'indray. Ka le olona tsy fantatra hoe nika hoe olona ho any amin'ny sambo raha ve le olona sa hoe tsy fantatra mihitsy zay. Fa rehefa vita aloha dia vita fotsiny fa tsy fantatra hoe ho any amin'ny sambo raha na ho aiza izy tsy fantatra. Na isan'ny mampiasa fimailo betsaka amin'ny asany aza ny mpivaroteny. Vitsy amin'izy ireo no manjifa fimailo eny anivon'ireo tsena kely. Saika efa manana fimailo zaraina maimaim-poana amin'ny mpanjifa mahazatra azy avokoa. Ny trano voatokana amin'izay raha ny eto Antananarivo. Dia mampiasa kapoty foana fa misy zaraina aminay fa alaina fotsiny dia miaraka amin'ny olona dia mba misambra dia alaina fotsiny ny kapoty. Arakarak'izay ilaina araina roa. Raha isingana roa arakaraka le ilain'ilay olona dia miaraka aminao. Ve iny efa ny tompona chambre indray makany fa tsy izay. Efa misy amin'ilay chambre. Isan'ny toeram-panjifany maro ny fimailo ihany koa ny toeram-pivarotam-panafody. Mbola ambany raha ny hita ny taham-panjifana ny fimailo noho ny antony maro. Raha ny hatreto, mbola isan'ny fiarovan-tena amin'ny aretina sy ny voka-tsirina ny fimailo eto Madagasikara. Maresaka iraisam-pirenena notomandry omaly amin'ny Prime-ministra ivoiriana Amadou Coulibaly. Nandrindriny ny fanatontosany filan-kevitry ministra no tsy nahatsiaro tena tampoka izy ary zao namony eny izao. Misaona ny any Côte d'Ivoire amin'izao fotoana izao, notomandry omaly teo amin'ny 20 taona ny Prime-ministra no sady kandida filoham-pirenena any Côte d'Ivoire Amadou Coulibaly. Olona ny fo noho nitarika ny fahafatesany fiarana nambarin'ny mpitsabo any an-toerana. Nandritry ny fanatontosana filan-kevitry ny ministra izy no nanomboka tsy nahatsiaro tena, tsy tana kosa ny ainy rehefa nalefa ny tsaboana tany amin'ny poliklinika. Miatraika mivantana amin'ny fanatontosana fifidianana filoham-pirenena izao fahalasan'ity Prime-ministra ity izao. Ny fifidianana izay voalaza fa ho totosaina ny faraparan'ny volana Oktobra 2024. Tsy mbola fantatra raha isy ny anarana kandida ho asolo azy amin'izay fifidianana izay. Ny faran'ny volana Jolay izao no farany fametrahana ny antota taratasy raha toka izy izany.
dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara atao tompoko. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.